Nisy nanontany zany za hoe raha ny lehilahy gasy no manambady vazaha dia mba inona no conseil omenana azy. Apetako anareo eto ny resakany. Dia zao ilay izy ny fitezana ny lehilahy malagasy any Madagasikara tsy natao mihitsy ny hoe hanambady vazaha. Zavako ilay izy. Ny gasy nampianarina hoe ny vehivavy fanaka malemy. Ny gasy lehilahy nampianarina hoe ny vehivavy ambanin'ny zareo. Nefa ny vehivavy vazaha efa manana l'émancipation, efa manana ny libertéany. Sady miasa ny zareo no mianatra, la plupart manana asa tsara. Nandray raha misy dirigeant d'entreprise mihitsiny misy manana amin'ny propre ny entreprise misy any amin'ny farany ambony indrindra amin'ny asa. Dia tsy maintsy hoe manaraka an'izay koa zany ny intellectan'ilay lehilahy iaraka aminy. Na hoe plus n'izay. Na tsy hoe vazaha reraka hoe, fa na dia vazaha reraka raha mbola mitady an'io intellect io. Dia mila mianatra zany. De plus izay aty andafy miaina amin'izany hoe liberté zany. Dia izay aty andafy koa miaina amin'ilay hoe lehilahy sy ny vehivavy mitovy. Dia izay aty andafy koa miaina amin'ilay hoe parité. Dia na ny vehivavy na ny lehilahy dia mifanampy foana. Fa tsisy hoe lehilahy fotsiny mampidi-bola ao an-trano fa na ny vehivavy na ny lehilahy dia miara mampidi-bola. Efa izay zany nefa fandehan'ny zavatra aty. Dia ny vehivavy vazaha tsy manaiky rebirebena moramora, tsy manana le complexe hoe infériorité. Rehefa manao anazy ianao dia ataony ianao. Ny vehivavy vazaha misy ny manavakavam-bolo-koditra koa. Fa reny le tsy nahita lehilahy dia miaraka amin'ny gasy na ohatr'izany. Tovy amin'ny probleman'ilay lehilahy vazaha ihany. Surtout le vazaha antitra reny. Encore la jeunesse fa izay fa le vazaha antitra no teneniko aminareo. Aussi toxique que les vazaha lehilahy. Efa izy ny toksika zay. Ny problema ny bandy gasy koa dia ao anatin'le fivavahana. Tanao hoe le fivavahana le hoe tsy mahazo manao an'ity rehefa ohatra zao hoe ranofo na ohatr'izany. Nefa ny relation miaraka amina vazaha misy karazany BTB. Dia eo dia manome an'le complexe hafahafan'le gasy. Le mody vavaka pory nefa manao pratika hafahafa rehetrarehetra dia rehefa ohatra misy zavatra tsy mety. Tanareo misy an'izay le esprit tordu zay. Dia ny vehivavy aty andafy tsy tiany intsony. Hitanareo le kôtikôtina le tsitsita sy ny tariny reny. Mety amin'ny sipa vazaha reny. Tonga dia migadra. Rehetrarehetra reny considerenako amin'ny harcèlement. Fantatrinareo hoe inona? Efa ny Madagasikara normalisena be. Fa ny aty reny tsy azo atao. Ianao koa tsy mahazo mamono ny vadinao. Ny gasy ny ankabeazany mora tanana be, mora mamono be, mora mamono ny vadiny. Reny tsy azo atao aty reny dia ny vehivavy vazaha be dia be mihitsy nefa tsy manaiky atao an'ireny intsony. Manandramany misy conséquence nenjana be. Efa aty hanambady vazaha zany raha ohatra hoe vazaha tanora dia mahaiza manaraka ny intellectany. Tsy manaja anazy. Le vazaha antitra moa dia efa fantatrinareo inona ny atao. Efa nataoko teto video. Fa le fombafomba toksika ny fampianarana ray aman-dreniny taminareo reny any sipa vazaha. Na ny sipa gasy mipetraka aty ara. Hoe lehibe taty efa tsy ohatr'izay intsony nefa fomba fisainany fa fomba fisainan'jareo tonga dia hoe libre. Eo le misy an'le décalage lenareo le zatra voafatotra sy le liberté any aty. Dia mahaiza aloha miala amin'le famatorana. Peu importe hoe inona le famatorana. Dia mahavita matakatra an'le hoe liberté. Dia fahafahana zany. Zay vao mieritrerety hoe miaraka amina vehivavy vazaha. Zay fa aloha lapory. Hitanareo nareo rehefa manana trano dia aza miavite olona sy mampiandrano olona izay hita rehetrarehetra izao. Satria reny olona reny mitondra vibration mano be ao amin'ny tranonareo ao misitonareo any amin'ny farany ambany nefa nareo fa natao hiakatra. Fombantsika malagasy mantsy le mifanampy. Fa ny trano zany natao ho an'ny fianakaviana ny ray, ny reny, ny zanaka. Tsy natao olona ho an'izay fatin'olona rehetrarehetra izao ka miditra ao amin'ny tranonareo. Tsy fantatranareo hoe iza iny olona ampidirana ao an-trano iny. Misy olona sa manolana ny zanakareo. Misy olona sa mangalatra anareo. Misy olona efa menareo sakafo mbola mavita mifosanareo. Misy olona tsara. Tsara fanahy. Fa ny ankabeazany manana ondy mampimebe. Dia aza mba mampiandrano olona zany, aza mba mihéberger olona zany, aza mba mitazona olona ao anatin'ny tranonareo zany rehefa fantatranareo manome ondy hafahafa. Raha temporaire hoe ok. Fa reny tsy tsara mijanona ela be aminareo satria manimba fihavanana koa no misitina anareo any amin'ny farany ambany. Zay va aloha lapory. Misy lamaody be ao Madagasikara ao dia le lamaody mitsingitana daholo ny olombelona.
nefa antsika tsy ao anatina tany misy gera fa mitsingidina daholo ny olombelona. Tsy olona ray tsy olona roa ny hitako hoe nitsingidina na dia teny an-dalan-teny dia nitsingidina be. Dia io ka nito ramatoa ito nitsingidina teny an-dalana satria maty hanohanana. Efa niteneniko anareo io hoe nitanjona an'ilay Rajoelina hoa teny hamono anareo tsirairay avy. Efa manomboka zao le fitsingidina eny an-dalana satria tsy ampikaly. Tsy mbola minisy na tamin'ny fitondrany Ratsiraka na tamin'ny fitondrany Ravalomanana hoe misy olona maty hanohanana ohatr'izao. Tsy izy ny voalohany tsy izy koa no farany. Nareo ireo amin'ny teny teny efa resy tanteraka izay atao Madagasikara. Zao ny atao hoe olona resy. Io ramatoa io no atao hoe olona resy. Rehefa mbola mahavita miteny sy mitapoty amin'ny iPhone hoe mba tsy afaka mihetsika aky izay. Zao ny atao hoe olona tsy afaka mihetsika. Fa aza taitrinareo io no afinareo raha mbola le Rajoelina mitondra anareo. Na le Rajoelina na le Ravatomanga dia io no afinareo satria io no tanjona andry zareo ho atao amin'ny malagasy ao Madagasikara. Madagasikara androso fa tsy miaraka amin'ny vahoaka ny efa niteneniko anareo izay. Efa io manomboka io zao ny solution finale andry zareo. Zay sy veritreritra pory dia lolona pory.